tsy maintsy zay mahatonga le hoe tsy maintsy zany fa raha vao amin'ny herin'ny tena fotsiny izy dia tsy avitra hoy jesosy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy misy olona ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy izay ateraky ny nofo dia nofo io le izy raha mbola ateraky ny nofo ianao dia nofo dia mandeha amin'ny fironana maha olona mpanota fa izay ateraky ny fanahy dia fanahy aza gaga no nylazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo tsy maintsy ateraka indray dia eto indray verina le ateraka e izy mifidiny miteraka anazy izy mifidiny mamany hoe alao ianina no miteraka anahy fa tsy anina tsisy zay ohatran'ny olombelona tsy afaka miteratena dia tsika koa zany tsy afaka miteratena hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy maintsy ateraka asa raha mahita gasy tsika pasifa io misy miteraka ianao fa tsy ianao no miteraka tsy maintsy ateraka mila ateraka Andriamanitra izy aloha zany hoe mila velomina le olona maty zany a mila velomina aloha velomina aloha zay ndika an'ity jereo tsara Jaona toko voalohany andiny faharoa folo sy fahatelo ambin'ny folo iza mahay mora izy raha mpitoro filazantsara ndao ara miara miteny mafy tsika 12 sy 13 a miara miteny mafy ndao tao mafy be le izay tatsika volume ao mety sopape ianareo fa izay rehetra nandray ao ary isa roa teny dia izay minina efa haiko e efa haiko fa tsy maintsy ohatr'izay eo niteraka problème dia eto zany tanao zany faly zay rehetra nandray azy no efa mandray an' Jesosy ianao dia lasa zanak'Andriamanitra oui io nefa niteneniko tamin'ny voalohany fa condition sine qua non ny mandray an' Jesosy ny dikany hoe mandray an' Jesosy dia mino ny anarany dia tonga zanak'Andriamanitra fa zao hoe reo zay tsy nateraky ny raha zany hoe mahatonga anao zanak'Andriamanitra zany dia tsy satria anao mitovy raha amin' Jesosy hoe samy jiosy na hoe dadanao kristianina dia mitovy raha amin'ny dadanao ianao dia izy koa ianao zany raha ohatr'izay le hoe kristianina ny dadanao a zanak'Andriamanitra ny dadanao dia ianao zany zafikely fa tsy zanany Andriamanitra nefa tsy manan-jafikely tsy mety zany na ny sitrapony nofo any hoe ity nofonao ty tsy afaka manao tsisy sitrapony ty mihitsy no ateraka sitrapony ty dia zay mahafaly azy zao mety aminy fa tsy ho aterak'Andriamanitra zany tsy sitrapony nofonao zany na sitrapony olona tsy sitrapony dadanao mahatonga anao ateraka tsy sitrapony mpitoro filazantsara-nao mahatonga anao ateraka tsy sitrapony pastera mahatonga anao ateraka fa maninao izy aterak'Andriamanitra Andriamanitra manao an'le asa fa tsy ianao Jaona toko fahenina andiny fa 7 sy 7 zay rehetra omain'ny ray koa dia anantona ary zay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy tanareo zany faly zay manantona tsy ho laviko mihitsy vakio le teny alohan'ny anatonanao a dia tsy maintsy inona aloha ianao omen'ny ray koa ianao zay ianao vao manantona anazy fa rehefa manantona an' Jesosy ianao tsy laviny mihitsy fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapon'izay naniraka ary zao ny sitrapon'izay naniraka dia tsy amelako isy very zay rehetra nomeny ahy zay rehetra misy an'io aloha nomen'Andriamanitra an' Jesosy ve ianao fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy toy izatsika misy olona zany efa anyray dia ireo olona efa anyray ireo dia ataon'inona omeny any Jesosy zay le hoe fifidianana efa nazy reo dia omeny an' Jesosy dia rehefa omeny an' Jesosy reo dia lasa manantona an' Jesosy dia zay manantona ahy dia tsy ho laviko mihitsy satria efa anyray ianao zany mateo ianao manantona fakazo ve tsika Jaona toko 10 andiny fa 7 ny andiny fa 7 itsika tsara le hoe tsy misy maharomaka zay opelantanako ny raiko dia ny raiko zay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra matoa ianao tsisy maharobaka le opelantananao satria lehibe le ray nanome anao an' Jesosy ary tsy misy mahay mandrobaka amin'ny tanany ray izasy ny ray dia ray ihany Jaona toko 7 misy be dehibe izy raha azontsika fantatsika ny Jaona toko 7 fa vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny
mpianany. Ina ny ilazany an'ireo mpianan'ireo vao manomboka andiny voalohany raha eo tonga amin'ny fotoan'andro mankalazany zanakao mba ankalazany zanakanao araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Menao any zanaka zany a, zay rehetra nomen'Andriamanitra ny zanaka zany hoe ty anahy dia omeko anao a, dia lasa nomeny Jesosy fiainana mandrakizay. Andiny voalohany sy faharoa, andiny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Nasehoko tamin'izay nomenao avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao reny mpino reny anao reny ka nomenao ahy. Dia izao satria n'Andriamanitra reny a dia lasa manino tandremany ny teninao. Fatany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra nomenao ahy, fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa, ary ny raisiny ka fatamarina fa avy taminao ahy, ary nino izy fa ianao no naniraka. Matoa zany ireo olon'ireo nino a dia satria avy taminao nomenao ahy. Mangataka ho azy ahy, le an'Andriamanitra zany a, le an'Andriamanitra nomeny an'i Jesosy, mangataka ho azy ahy. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao a, misy zany izao tontolo izao dia misy le nomeny ray azy. Azontsika hoe ary midika zany misy tonga dia efa misy isa zany a, izao tontolo izao zany be dia be, fa le nomeny ray le vitsivitsy. Manina koa Andriamanitra manao an'izany. Mangataka ho azy a, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Io zany a, reo mpianatra ireo zany a, mbola tsy teraka ireo efa n'Andriamanitra. Teraka ireo efa n'Andriamanitra. Dia natonga ireo nanantona an'i Jesosy satria Andriamanitra nanome azy an'i Jesosy. Dia izao izy mbola n'Andriamanitra ihany. Andiny fa misy zany ireo izay nomeny ray azy, nomeny ray an'i Jesosy. Misy le nomeny ray an'i Jesosy a, ireo ny atao hoe mpianatra ireo. Ireo mpianatra ireo dia samihafa noho izao tontolo izao lehibe dia be, fa ireo vitsy ireo. Andiny faharoa ambin'ny folo, raha mbola teo aminy a, teo amin'ilay mpianatra zany dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary nitandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ny zanaka ny fahaverezana ihany mba hatateraka ny soratra masina. Fatatsika Jodasy io le resahana io, fa Jodasy koa raha mbola Jesosy nifidy azy mba hatateraka ny soratra masina ozy. Andiny fahaenina ambin'ny folo, tsy avy amin'izao tontolo izao izy, tahaka tsy avy amin'izao tontolo izao. Tsika zany le olo-boafidy zany le mpianatra dia tsy avy amin'izao tontolo izao, tahaka tsy avy amin'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, tahaka nandrahanao aho amin'izao tontolo izao mba handrahako azy kosa ho amin'ny izao tontolo izao. Verina mijaonina indray tsika toko fahaenina indray tsika, fa nahita toko fahaenina tsika teo verina indray, amafisiko tsara mihitsy izy. Aniny faefatra amby efapolo ka hatramin'ny fafito amby efapolo, tsy misy olona mahay manantona raha tsy taomin'ny ray izay naniraka. Ndika n'le fitaomana eto amin'ny teny grika dia izao, efa sitomina oatra izy fa mbola tsy mety fa sarisariana ihany zany mihitsy. Dia jereo fa ohatr' izany koa ianao, raha tsy ohatr' izany ianao dia raisy Jesosy tompo mpamonjy fiainanao androany, raha tsy mbola nanao an'izany ianao hatramin'izay. Fa nitoriana ny filazantsara ianao fozy izy ianao, ina ndraraiko an'izany, fiainako izao efa mety tsara, tsy zany voilà. Tovy amin'izao tontolo izao ihany tsika, fa tsy misy mahay manantona an' Jesosy raha tsy nitao amin'ny ray izay naniraka ary za nangana azy amin'ny andro farany. Voasoratra ao am-paminany hoe ary izy rehetra dia ampianarin'Andriamanitra, izay rehetra mandreka mianatra amin'ny ray no manantona. Io le andraikitsika, mila mandre ny teniny aloha dia mila mianatra amin'ny ray. Nefa tsy nisy nahita ny ray afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, izy ny nahita ny ray. Tsika tsy nahita ny ray, Jesosy ihany nahita ny ray. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino no manana fiainana mandrakizay. Ty ary, ty le tsy zakantsika ty. Matitoko faraka ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo itsika tsara. Makanesa ty amiko nareo izay miasa fasatra sy mavesatretana. Fa izay ny atao gasy MMB, le andiny ny haitsika tsara fa ny eo akaikin'iny tonga dia tsy haitsika ary tsy tiatsika mihitsy. Fa le ao ambaniny tiatsika be. Jereo tsara ie, hiakatra eo ambony kely tsika zany. Tamin'izany andro zany dia tamin'izany andro zany koa Jesosy niteny hoe mideranao a ray tompon'ny lanitra sy ny tany fa
gravy na feninao tamin'ny endry sy manatsainy zany zavatra zany nefa nasehoanao tamin'ny zaza madinika. Eny ray eo satria zany ny sitraponao. Ny zavatra rehetra dia natolotry ny ray koa. Tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa tsy ny ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa tsy ny zanaka sy maninona raha tsy tonga dia ny olona rehetra zay tia ny zanaka anehoana azy. Matoa zany ianao mahalala ny zanaka, matoa zany ianao tia ny zanaka, matoa zany ianao nandray ny zanaka dia satria ianao tia ny zanaka anehoana azy. Ao tsika ka tsy vakiny io tsisy mamaky an'io zany. Aloha tonga dia le 20 asa fatratra sy ny visatretanety efa manahira, vidim-piainana rehefa lafo, vidina connexion rehefa tsy zaka. Aloha manatona an' Jesosy. Fa matena manatona an' Jesosy dia satria tia ny zanaka anehoana azy. Ary ny sasany ara tianao zay na feninao tamin'ny endry sy ny manatsainy zany. Dia tiantsika koa ny 17 fiza mahiny 17. Ahoana? Koa raha misy olona amin'ny Kristy dia efa lasany indreo efa tonga toy iny. Koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha iny efa tonga vaovao reo. Izany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra. Io ny tsy azosika matoa ianao lasa olom-baovao, matoa ianao amin'ny Kristy dia avy amin'Andriamanitra zany. Ianao tsy afaka manao an'izany fa ianao mpanotaka. Ka le mpanota hovainao olom-baovao iny avy amin'Andriamanitra zany izay nampiavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay fanompoana fampiavana. Zay ilay mianatra mamaky baiboly e. Ezekela 4:20 sy 7:20. Dia ho fafazako iza no miteny? Jehova Andriamanitra no miteny. Inona avy ny ataony? Ho fafazako rano madio ianareo ka adio, mba ho afaka mifalitonareo rehetra sy sapinareo rehetra ny anadiovako anareo. Omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato dia omeko fo nofo ianareo. Fa mahafaty antsika dia manana fo vato tsika io. Fa matoa ianao manana fo nofo zao dia iza nanao anazy? Andriamanitra. Misy opération chirurgicale goavana be tao. Ny fanahiko no ataoko anatinareo ka tonga anareo handeha araka ny lalànako sy hitandrina fitsipika anaraka azy. Dia Andriamanitra daholo tompoko manao ny zavatra rehetra rehetra. Tsisy azontsika atao satria tsika mpanoto. Fitiantsika ilay izy. Noho ny fahotantsika zany ozy izy tsika teo dia matsika. Matsika noho ny fahotantsika. Ary ny maty nefa tsy afaka mifidy. Mila velomin'Andriamanitra tsika aloha, mila teraka indray isika aloha. Fa ny velomina dia reo efa nazy talohan'arinan'izao tontolo izao, reo ny velomina. Reo ny ampahalalany momba azy, mahafantatra hoe iza izy. Dia reo no tao amin'ny anaraka an'i Jesosy Kristy. Dia izay mahatonga anao manaraka an'i Jesosy Kristy satria efa azy ianao. Raha mahainao anao dia tsy afaka satria ianao mpanoto maty. Ny maty tsy afaka mifidy. Ny olona velona ihany no mahay mifidy. Ao tsika, velona ihany no mahay mifidy. Ary tsy velona rehetra raha fa izay ampitaona. Ny olona velona ihany no afaka mino. Ny olona velona ihany no faly anatona an' Jesosy. Ianao ve ny velomin'Andriamanitra dia hitanao amin'izay ny tsara an'Andriamanitra dia asainy mifidy ianao. Asainy mifidy ianao e. Za tsy miteny hoe tsy afaka mifidy ianao fa afaka mifidy ianao rehefa velona. Fa tsy maintsy misy asany aloha ao. Ary maninona ianao velomina satria ianao efa anazy. Satria ianao efa anazy. Zay le izy. Dia ahoana ary piry faly? Aloha avoakako ty fa matetika tolo dia andrasako a. Dia nefa nitapitra ny lera dia tsy manontany nareo dia any amin'ny MP nareo manontany dia ny hafa tsy maheno. Aloha avoakako. Ahoana tiry faly? Miantso ny lanitra sy ny tany anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko alohanao fiainana sy ny fahafatesana ary fitahiana sy ny
fanozona koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao dia no tia ny tompo andriamanitra ao ianao ka iain'ny feony sy fikitrano fa izany ny fiainanao sy ny fahamaron'ny andronao mba honenanao amin'ny tany izay nianana ny tompo andriamanitra tompo tamin'ny abrahama sy isaka ary jakoba razanao omena azy mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao ahoanario aizy io Deutéronomie toko telopolo ny boky soratan'ny Mosesy dia nanomboka amin'ny Genesis toko voalohany Exodosy Levitikosy Nomery ary Deutéronomie toko telopolo tapitra ny Deutéronomie toko efatra amby telopolo azonareo daholo hoe za miblabla lazaiko zany ainareo zany fa inona ki nidirany zao nidirany tompoko reto olona reto le tenen'ny Mosesy reto hoe mifidiana ny fiainana reto ane ka olona efa afaka tamin'ny fanandevozana tany Egypte fakazontsika zany hoe efa nahita ny famonjen'Andriamanitra zany olona efa nepitany ranomasina mena ane reto e fakazontsika olona efa nomena ny lalàna tao Sinai ne reto e fakazontsika olona efa nihinana manana andritry ny 70 taona ane reto e reto olona reto zany olona efa nahita ny famonjen'Andriamanitra dia eo ambaravarany tany Kanana izy hiditra ny tany Kanana amin'izay izy zany no tenen'ny Mosesy hoe napetraka alohanao fiainana sy fahafatesana ny mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao fa izy efa nahita n'ireo zavatra rehetrarehetra ireo efa farany famerena Deutéronomie famerena teny fandroany dikan'izany lalàna fandroany efa faran'le famerena teny Mosesy dikan'izany olona efa velona reto zany olona efa voavonjy reto no asaina misafidy fa reo tsy nisafidy reo raha reo menimenina foana ngereo manino zay nentinao mivoaka tany Egypte tsy alohanay hoe mahatany mba ninana tongolo zao ty tsisy rano tsy nentin'ireo e nga nentireo taomina ohatra zao reo noentina mivoaka avy any Egypte fa tsy nety mivoaka reo satria tiany any Egypte fa tsy hoe tsy tiany akory ahoanandray ary tiry faly Josoa toko 4:15 koa ankehitriny matahorany Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ariony Andriamanitra izay nitompony razanareo tany andafiny ony sy tany Egypte ka manompo an Jehovah nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an Jehovah dia fidionareo an'io izay hotomponareo fidionareo an'io izay hotomponareo na ny Andriamanitra izay nitompony razanareo tany andafiny ony na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina eto amin'ny tany honenanareo fa raha izasy ny ankonina kosa dia hanompo any Jehovah izahay dia tonga dia hainareo ny toy eny reto olona reto ane efa nafahana tamin'ny fanandevozana tany Egypte reto olona reto efa nepitanyon'ny Jordany arakareo ve ny tantara nepitanyon'ny Jordany reto olona reto efa nandresy ny Kananita niady dia nandresy izay ihany tsy resiny tao aorianany Jordany fa resiny ihany avy eo resy daholo reto olona reto efa nahazo ny anjara tany olovany fa nizarainy tianeny anina dia efa mipetraka tany reo olon'ireo mamaky ny bokin'ny Josoa tsika efa farany misy eo any Josoa ty mitenen'io izy zany hoe reto olona reto zany zay asaina misafidy fidionareo an'io izay hotomponareo dia olona efa nahita ny famonjen'Andriamanitra ao hoe tsika zay no asaina misafidy amin'izay fa ny maty tsy mahay misafidy